Ny zavatra nalaza sy nisongadina androany moa dia olona iray maty fodonany fiara tetsy ankasina lalana francophonie nodorany olona teny antoerana ny moto iray ho fanehoana hatezerana izy ireo. Raha ny fantatra dia nitsoka ilay fiara nandonana faty olona ary tsy navelany ponina teny antoerana ny famezivezy intsony ireo fiara sy moto hafa noho ny hatezerana izay niainany izy ireo. Niteraka resabe ihany koa ny vato sarobidy izay milanja 300 kilao mahery tao Ambohitsorotra. Naseho ampahabe maso teny amin'ny lapa Ambohitsorotra ry vato sarobidy Emeraude milanja 300 kilao izay napetraka tamin'ny toerana miafina tao Andapa hatramin'ny taona 2024. Tonga nanao fizahana teny antoerana ny aveo anivon'ny polisy na harena Kibontany natrehin'ny filoham-panjakana Mikaely ny kolonel Rabearmanana mpanolontsaina avy eo anivon'ny fiadidian'ny fanavaozan'ny repoblika. Nanatrika izany ihany koa ny ministry ny harena Kibontany. Voalaza ihany koa fa mbola hisy ny tatitra ho tanterahana hijerena ny fomba hamadihana io harena io ho vola mba hisitrahany vahoaka malagasy tsy vaky volo. Rehefa nalaza sy nahoraka moa ny mikasika anio vato sarobidy io dia naneho ny heviny ilay namana izay pomba ny fitondrana teo aloha Andriamatoa Soaly Mosa. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany vakoka ireo vato ireo tsy nisy nikitika azy ireo ny filohan'ny fandimby hoy ny fanehoan-keviny. Napetraka ho vakoka ireo vato Emeraude ireo hoy Soaly Mosa ary ireo filohan'ny fandimby na hery na andro dia nametraka io vato io ho vakoka tao Ambohitsorotra ka tsy nikitika azy io. Nambarany ihany koa fa misy doyen Tranaina mahalala tsara ny fotoana nahatongavany io vato io tao amin'ny lapany Ambohitsorotra. Tsy mazava ny venan'ny gouvernemanta fa poezy fotsiny no betsaka hoe liva ilay solombavam-bahoaka. Nilaza moa ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ambositra Andriamatoa Liva fa tsy mazava mihitsy izay tena fandaharanasan'ny gouvernemanta nambaran'ny prime ministre. Araka ny nambaran'ny solombavam-bahoaka toa lasa tononkalo fampandrinan-drisa fotsiny no betsaka amin'ny ireo fanambarana fa tsy hita mazava ny drafitra hentitra sy azo tsapain-tanana izay entina ho ampandrosoana ny firenena. Notsindriany ihany koa fa andrasan'ny vahoaka ny asa sy vinavina mivaingana fa tsy kabary miendrika poezy intsony. Amin'izao fotoana izao moa dia anisan'ny miteraka fanehoan-kevitra be dia be ihany koa ny mikasika ny filoha dimy mirahalahy reto sy ny karama izay raisin'izy ireo. Ao moa ireo manakihana, ao ihany koa ireo mankasitraka. Manoloana n'izany moa dia nilaza ny heviny ihany koa ny filoha lefitra fafito ao amin'ny anterimeram-pirenena filoha lehiben'ny mpanohitra. Nampiatsiahy moa ity filoha lehiben'ny mpanohitra ity ny hoe anisan'ny zavatra izay nolazain'ny filoham-panjakana Mikaely ny hoe hametraka ny politika ampitsitsina. Tsy haiko asa manakaiky izany zavatra izany ny zava-misy ankehitriny hoy ny fanehoan-kevitra ity solombavam-bahoaka lehiben'ny mpanohitra ity. Ndeha moa arantsika vetivety ny fanazavany ny mikasika ny amin'izay. Araka ny fantatra manko dia didy tsy azo ivalozana zay avoakan'ny ACC dia ireny moa no nataony ataoko angamba efa hita hatramin'ny voalohany ny fiarahan'izy dimy rahalahy fa ataoko angamba zavatra mbola tsy nisy ary tsy fahita ihany koa ny zavatra toy ireny hoe misy haut conseiller dia mitovy avantage amin'ny chef d'état amin'ny filoham-panjakana fa fanavaozana moa no resahana dia heverina angamba fa ao anatin'ny fanavaozana daholo ny zavatra oran'ireny fa ny zavatra lazainay dia fitsitsina no resahana raha nandray an'izao fitondrana zao ireo amin'ny fanavaozana dia moa ve mampisy fitsitsina ny fisian'izany zavatra zany sa mifanohitra amin'izay ny zavatra misy satria na tiana na tsy tiana dia zany avantage mitovy amin'ny chef d'état ho an'ny olona dimy zany dia miteraka fandaniana zany eto amin'ny firenena ka tsy zany anefa no tokony hatao sy nolazaina fa hampiatra ny politika fitsitsina. Dia izay angamba no ametrahana iresaka amin'izay zavatra zay fa azo ny atao nametraka an'ireo olona reo amin'izay toerana rehetra ankoatran'izay raha ohatra ka tena hoe fitiavan-tanindrazana zay voizina no atao sy asa fanompoana ny firenena no atao fa fijerena azy dia fijerena tombosoa sy fizarana seza ihany koa zany no zavatra hita fa ino moa ny zava-misy dia iarahantsika mahita zany ny tohin'izay fipetrakan'izay zavatra zay.
Mikasika ny vaty sarobidy izay niteraka resabe tao anatin'ny tambanjotra ny serasera moa dia nitondra fanazavana ihany koa ity solombavam-bahoaka lehibe ny mpanositra ity. Izy moa dia nilazany hoe aza tao hoe filoha Andry Rajoelina no nanafina io vaty io tao Ambohitsorotra, fa ny mpitondra maromaro izay nifandimby teo dia efa tao foana io vaty sarobidy io ary napetraka ho vakoka. Nanomboka tamin'ny fitondrany Marika Ravalomanana dia efa teo foana io hoy ny fanehoan-kevitra ity solombavam-bahoaka ity. Ndeha mo arantsika vetivety ny fanazavany mikasika an'izay. Ny filazana fitondrana teo aloha tsy ny fitondrany filoha Andry Rajoelina ihany no fitondrana teo aloha. Fataoko angamba misy filoham-pirenena maromaro no taloha aloha nahatongavana izao fitondrana fanavaozan'ny fiadidiana Repoblika zao. Ka raha ny fahinoana azy sy ny fahafantarana azy dia efa tamin'ny andron'ny filoha Ravalomanana no nisy an'izany vato emeraude zany no tao anatin'io lapana Ambohitsorotra io. Midika zany fa tsy ny fitondran'ny filoha Andry Rajoelina no nanafina, fa zavatra nipetraka karazana vakoka napetraka ao anatin'ny lapa io zavatra io dia ny filoha rehetra nifandimby talohany nahatongavany reto fiadidiana ny fanavaozan'ny Repoblika reto amin'izao fitondrana zao dia misy filoham-pirenena maro, azo atao hoe maro efa mihoatra ny roa no nandalo ary niasa tao amin'ny lapana Ambohitsorotra io dia tsy sahy nikitika na nieritreritra hamaritra na hamidy an'io zavatra io fa no heverina napetraka ho vakoka satria aty Madagasikara angamba eto amintsika amin'ny firenentsika no ahitana ny zavatra ohatran'io dia izay no nahatonga azy ao, fa tsy hoe nafenina le izy ataoko angamba tsy dia mitombona fa angeza ihany raha ny habeny sy ny lanjany araka ny voalaza tamin'ny omaly ireny dia tsy zavatra ondrareny angamba no azo afenina, fa zavatra kely azo atao anaty paosy no azo afenina. Zavatra angeza reny dia ireo rehetra ny fandimby ireo dia nametraka azy ho vakoka, fa fanavaozana moa no lazaina amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra izay fanapahan-kevitsinjareo hoe amidy an'izy io, fa raha nieritreritra matoa ireo filoha reo mifandimby teto amin'ny firenena tsy namaritra n'io zavatra io dia nametraka azy ho vakoka zany eto amin'ny firenentsika. Eny moa ny fanazavana izay noentiny ity solombavam-bahoaka ity filoha lefitra fahafito ao amin'ny anterimeram-pirenena fandeha ary isika ilazany zavatra hafa indray. Ity zavatra anankiray izay ho lazaintsika ity moa dia anisan'ny tena niteraka ady hevitra be dehibe sy fanehoan-kevitra be dehibe maro ihany koa ny olona tohina sy tsy faly. Tanterana eny amin'ny ISTS mandrimena iavoloha ny fikoanan-domam-pirenena kristianina izay ahitana ny fandraisan'ny anjaran'ny kristianina sy ny fikambanana kristianina maro lafy hidinika sy fampizara mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Amin'ny fomahitsy tsy misy lonilony tsy misy fiatsaram-belatsy moa dia tena betsaka ny olona tsy faly nanoloanan'ity zavatra ity ka tonga hatramin'ny fanehoan-kevitra manao hoe nandritra ny intolona sy hetsika fitakiana iny dia tsy mba hita ireo kristianina fa ny mifanohitra amin'izany aza ny zavatra nisy ireo mpandala ny fomban-drazana sy mpitan-kazo manga ny tena hita sy nafanafota amin'ny iny hetsika iny. Rehefa nandresy ny tolona dia iny kristianina famijampy ary milaza ho tompony vahaolana latsaka anjorom-bala ny mpandala ny fomban-drazana sy mpitan-kazo manga sy ireo rehetra izay tsara voatanisa etoana. Ny politika sy ny fitondrana dia tsy tokony afangaro amin'ny finoana hoe ireo olo sasany izay maneho hevitra. Ny sasany raha teo moa dia milazany hoe io fivavahana izay noentina nanjanahana io ihany no antony tsy mampandroso isika mandraka ankehitriny. Tsy hidirantsika lalina moa ny mikasika an'izay zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanehino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatony sesisesy zay fa tsy halavainay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.